Kazakaiza daholo tendry amity faly ny tenako miteny aminareo fa efa ivoakasan'ilay album dia iny ndreo zany mba manao anareo zany mba manoranareo ny zavatra mety mba ho hitanareo anatin'ilay album satrao fanomeko anao. Momba n'io album io indray be dia be ny zavatra afaka tenenina ary be ny témoignage à travers an'io fa raha manomboka mitanisa ny zavatra ohatra izay nataon'Andriamanitra taminay dia mety tena etsika jusqu'à namparainy andro eritreretanay sy nanomananay anio dia mananteny zay efa ho azonareo ny message ary mbola isaorana ny tompo amin'ny zavatra rehetra fa izy dia tena manao zavatra mahagaga. Mety ahitanareo azy zany je pense le 8 décembre ao à Paris miaraka amin'ny farandray mamonjy sy gospel dia 31 décembre miaraka amin'ny Rinja Ratsondehibe Fony Sunrise Faramalala izay ho eto à Lyon tena fa ho avinareo dia hiaraka idena ny tompontsika rehetra. Riavindrindra